Miarahaba antsika rehetra dia miarahaba ny vahoaka malagasy iray ihany koa. Eto dia manao kokoa antsika vahoaka malagasy rehetra izao fahatratrarana ny Atsaramanitra, fety Atsaramanitra fa nazahoantsika ny faha 12 taona ny iverenan'ny fahaleovantena zao. Dia miarahaba ny malagasy tsy vaky volo rehetra, miarahaba ihany koa ho an'ny mpiara-miasa amiko rehetra sy ny mpitatana ny DG rehetra dia miarahaba antsika rehetra dia mirary raha mirary soa ho antsika mba hanao fety sambatra sy fahombiazana ny fety ataontsika dia mirary soa ny vahoaka malagasy kokoa daholo dia bisous. Miarahaba antsika rehetra dia miarahaba ny ekipa ny Vila Mahefa natratra an'izao Atsaramanitra zao dia mirary antsika rehetra mba hanao samy hanao fety sambatra daholo dia tratry ny Atsaramanitra. Miarahaba antsika vahoaka malagasy rehetra natratra ny Atsaramanitra amin'izao anio izao. Miarahaba ny reto vahoaka mpiara-miasa amiko reto koa atratra ny Atsaramanitra. Mirary soa antsika rehetra atratra ny Rapitsy 26 samy manao fety sambatra daholo antsika rehetra. Mirary soa antsika rehetra. Mirary soa ny firenena malagasy natratra an'izao Atsaramanitra fa 12 taona nazahoana amin'ny fahaleovantena zao antsika rehetra dia mirary koa natratra ny 26 Rapitsy kokoa daholo. Miarahaba antsika rehetra natratra an'izao Atsaramanitra zao tompo dia mirary soa ny Vila Mahefa dia manaova fety sambatra tompoko. Malagasy tsatsa ny Atsaramanitra amin'izao akaiky ny fety amin'ny fahaleovantena zao dia mirary sosy mahafinaritra be antsika vahoaka rehetra dia tsatsa an'izao kokoa kely daholo Amin'izao fetin'ny Atsaramanitra zao dia mirary soa ny malagasy rehetra dia ny ekipa rehetra ato amin'ny Vila Mahefa manao fety sambatra daholo.